Resaka an'izay fanamboaran-dalana sy ny tontolon'izay ihany isika dia zahana hovotaina amin'ny faran'ny volana oktobra ho avy izao ny lalana mampitohy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato sy Tsarasoatra andaniana vola maro dia maro ity foto-drafitrasa ity ny any tanàna ny rehetra kosa dia ny kojakoja izany. Mitentina 50 tapitrisa $, no tetim-bidin'ny fanamboaran-dalana mampitohy ny seranam-piaramanidina Ivato sy Tsarasoatra izay ataon'ny orinasa tchèque na ny China Arbo Engineering Company. Ny 700 asa mahakasika ny fanamboaran-dalana mampitohy ny seranam-piaramanidina Ivato no efa vita raha toa ka ny 700 ny fanotofany no efa. Ekipa telo no mifandimby miasa andro aman'alina raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra. Ezahana ho vita amin'ny faran'ny volana oktobra ny asa rehetra. Mandroso dia mandroso ny asa ary tsy maintsy hovotaina amin'ny fotoana fanarahana ny asa zay. Coopération gagnant-gagnant. Izany hoe samy mahazo tombotsoa ny firenena dia fitaovana vaovao avokoa izy ireo nafarana manaraka ny fenitra ilaina amin'ny fanamboaran-dalana. Ny ara-bola dia matoa mandroso ny asa misy ny vola ampiasaina ary matoa nametraka fanamby ny tchèque hatramin'ny 20 taona ny faharetan'ny lalana ary mila fikojakojana avy eo. Folo faingo fito amby 50 kilometatra ny halavany ary lalana ho an'ny fiara roa no atao. Enjenera sinoa miisa 400 sy mpiasa malagasy miisa 5 sy 700 no miantoka ny fanamboarana ny lalana. Amin'ny volana Novambra, isy ny fihaonana tampon'ny firenena amin'ny teny frantsay dia efa azo ampiasaina ny lalana.